Mbola tsy ala lavitra amin'izay pejy vaovao izay ihany sika lasa miteraka resa-be tokoa. Hoy ny avy eo anivon'ny Vondron'olon-tsotra ny soso-kevitra avy amin'ny SADC mahakasika ny raharaha Madagasikara. Miankina amin'ny filaminan'ny toe-draharaha politika eto amin'ny firenena ihany anefa hoy izy ireo no ahafahana mamoaka ny Madagasikara ao anatin'izay krizy izay nohamafisina izy ireo anefa fa tsy mivadika amin'ny teny nomeny ny filoha teo aloha. Andriamatomarika Ravalomano ny fanazavana. Mahakasika ny politika SADC moa zany fanehoan-kevitra ny VOD tsara ihany manazava amin'ny mpiarabelona satria lasa resa-be le izy miteraka resa-be ary lasa voizina resakafa hoe ninini le izy zany tianay manazava sy manamarika fa tsy ninini mihitsy le communiqué SADC izay voasoratra ao anatiny satria mazava be voalohany indrindra aloha dia hoe nametraka izy tazomina sy namafisina tsy maintsy iverena président Marc Ravalomanana eto Madagasikara eto tany-drazana zany mivodina mazava be izay zavatra izay ary faharoa manaraka an'izay tsy nampidirina ao anatin'ny communiqué ny fanamafisana an'ilay daty andro izany hoe fepitaona napetraka amin'izay candidat ilatsaka ivodina anatina fifidianana zany izay indray anjara le chinois zany io tenenko tsy namafisiny tao izay ary tsy napetra ntsony dikan'izany dia foana tanteraka zany ny zavatra iny tsy misy fepitaona